Marisarisa ny diplomasia malagasy hoe Andriamatora Danoara Julien manampaizana manokana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena sosikevitra netiny ty manampaizana iraisam-pirenena ity mo ny tokony ametrahana ny antsoina hoe conseil diplomatique ahafahana mamaritra ny politika ny diplomasia eto Madagasikara amin'ny hoafy sy ny ankehitriny. Tsika zao raha tena metraka zany diplomasia marina zany dia tokony anangana an'ilay hoe au conseil diplomatique. Io zany dia manampahaizana rehetra na amin'ny lafin'ny toe-karena na amin'ny lafin'ny finance internationale na ny fifandraisana eran-tany reo mamolavola ny diplomasia entiny diasy ny olona nge roapolo taona mialoha telopolo taona efapolo taona natao ny diplomasia dia zay mpitondra rehetrarehetra eo dia mandray an'izay daholo manaraka an'iny zany fa fomba tongavana azy fotsiny kama mety samanany azy zay filoha vaovao eo tsika tsy manao an'izany raha izay faharoa raha nao diplomasia zany ianao amin'ny firenena anankiray dia tokony mijery ny atao hoe élément géopolitique sy géostratégique la firenena ho an'ny tombotsoany zay vao mametraka ny diplomasia ianao fa tsy hoe eo anao vao hitady hoe diplomasia ina moa zany zao nataontsika zany nge olana be eto Madagasikara ka izay zany zay anankiroa zay dia miampifanontena hoe olona tokony mba hoe fantatra fahavita azy ny anatra momba an'izany ary efa mifanerasera tamin'izany no apetraka amin'ireny hoe l'homme na la femme qu'il faut à la place qu'il faut zay fa tsy ty olona rehetrarehetra sendra hita eny an-dalana ity no apetraka ao dia hatramin'izay ny atsika mampoatran'izany teto Madagasikara tena akavitsiana saina amin'ny ratsan-tanany tena hoe nafehan'izany diplomasia sy ny fifandraisana any ivelan'izany voatendry tao anatin'izany hoe ministère ny raharaham-bahiny na ministre ny raharaham-bahiny na reny hoe conseiller mivoaka ny ivelan'ireny zany.